Mitetana 3,000 ariary lavitry miliara ariary mahery ny volana voka tao amin'ny banky foibe ny Madagasikara tamin'ny taona 2024. Araka ny tatitra navoaka ny banky foibe ny Madagasikara androany. Misy araka 10 kosa ireo faritra misy ny banky foibe ny Madagasikara anaparitana ireo vola ireo. Araka ny fitsinjarana isa-paritra, mandray anjara feno amin'izany ery fiarovana eto Madagasikara izay ahitana ny tafika malagasy, ny zandarmeri-pirenena ary ny polisy-pirenena amin'ny fiarovana sy mifandrindrana fitaterana ireo vola ireo. Menga eny amin'ny fahatongavana vola hatrany amin'ny fitsinjarana izany. Ny usine ny unité spéciale d'intervention indray no mandray ny fitantanana amin'ny fanarahana ny fiarovana ireo fiara mpitatitra vola raha tokany G6 no nandray izany teo aloha. Mifanampy amin'ny fandrindrana ny asa sy mandavorary ny fampandrosoana ny Madagasikara ireo sampandrara ireo amin'ny alalan'ny fiarovana raha araka ny fanazavana. Aloha tsisy fanasorana, tsy nisy hoe nisorona indray dia nisoloana indray. Araka ny hitanareo teo dia ny banky foibe sady nanasiny tamin'ny gendarmerie-pirenena no nanasiny niaraka tamin'ny polisy-pirenena. Ireo rotota ireo zany nifandamina amin'ny fiarovana ny fivezivezen'ny vola araka ny fahafahany tsirairay satria polisy-pirenena tsy ho an'ny banky foibe ihany fa betsaka sy maro asa fiarovana sy asa andraikiny amin'ny fandaminana ny eto amin'ny tanàna dia misy tsy fahafahana zareo ndraindray dia mandray ny gendarmerie ho any amin'ny faritra dia mitovy an'izay ihany. Misy ny faritra dia ny gendarmerie no afaka dia zareo no manatanteraka azy. Ny G6 dia ratsamangaiky anankiray angambany eo amin'ny gendarmerie-pirenena dia fandaminana anatiny no atao ny fanavozana no anaovana ny fanavozana androany fa tsy hoe solona ny gendarmerie dia raisan'ny polisy le izy tsy zay le anaovana le fanarahana androany. Tsy ilaina fitsarana kosa ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fiara-miasa eo amin'ny banky foibe ny Madagasikara sy ireo ery fiarovana ireo izay miara-miasa amin'ny fampandehanana ny fitsinjarana ny vola eo anivon'ny banky foibe ho hiatrany nambara ny gouvernoura ny banky foibe ny Madagasikara. Misy ny tatitra atao amin'ny minisitra tompon'andraikitra ary miakatra eo anivon'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena izany raha ilaina ho ny fanazavany hatrany. Tsy misy izany ny tsy fifanarahana lehibe izay tena hoe milana ny fitsarana amin'izany fifanarahana zany satria raha misy tsy fifanarahana dia miakatra any amin'ny ministre ny filohan-da dia raha tsy misy fifanarahana dia miakatra any amin'ny prime ministre dia raha tsy misy mety hiakatra hatrany amin'ny filoham-pirenena. Samy olo-dehibe nandray andraikitra ary olo-dehibe ny fanometoky ny banky foibe sy ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny tafika dia hatramin'ny izay nisy ny fanarahana io dia mbola tsy nisy mihitsy ny aloha ny disadisy. Zao ny zavatra ty mety atezitra ny sasany ty efa hatramin'ny andro nitondran'ny Rajoelina no efa nisy foana fikambakambanana sy atokotoko zany mitakisina no hoe ndao mba iray latabatra ndao ifandamina amin'ny Rajoelina io ndao iray latabatra ndao na latabatra boribory zao le izy raha am'izao ankehitriny zao anao mbola mitady an'izany ihany de tena fananganana an'le efa ataotsika hoe efa fomba fitondrana efa matika naleviny zay ny manahirana satria fanajanahitsy ao tsika dia misy manararoatra an'izay hoe zay mbola mahazo mitady iray latabatra amin'ny reto veriremby reto ihany tsy ireo akory no hoe tsy fitiavana an'ireo na fanenjehana an'ireo le izy fa le firenena nampandadiziny nataony trosona tamin'ny tany mihitsy zao arenitsika izao mety moa le firenentsika eo iny fa oasitsika mba resaka kely kosa ty tatoato zany nanamarika n'iny ko moa zany resaka Jirama io. Ny Jirama zany dia mivampitatana amin'izao fotoana zao nazy DG gasy le général teratany malagasy raha atao anatin'ireo fitakinana nataon'ny mpiasa tany zay nafanadena fana satria tonga hatramin'ny fisamborana an'ireo ataontsika hoe mpitarika syndikaly tao anatin'izany le liana zany an'ilay teratany vahiny teo dia efa vita aloha zany iny dignany eny rehefa tonga le tale général vaovao
vaovao amin'izao fotoan'izao zany dia name fepitoana any amin'ny hoe omena fepitoana raha sy diso hoe herinandro izy tokony fahalamana hoe ireo nanao an'ireo le fampidirana jiro branchement ataontsika hoe dia tsy manara-dalàna moa zany resahany tao anatin' izy dia omena fepitoana herinandro eo zany zareo sy zay mpiasa nanatanteraka an'izany iverina amin'ny lonina zay raha ohatra ka atao bangitokana le zavatra misy rary ny any nanaovana an'izay fa izao izy moa nametaremarika hoe zao miliara ny fatiantoka teraka reny sy ny sisa fa rary ny aloha ny antsiny an'iny satria mika mitahiry akaron-dobody raha ohatra anao fananao fanarenana ny jirama nefa ny mbola misy an'ireny ihany fa reny moa zany ataoko fa tsy tokony ho singanina le hoe le ataon'le mpiasa madinidinika averiko za tsy manao hoe miaro tena tsy miaro mihitsy ahy tsy tokony ho singanina le ataon'le mpiasa madinidinika fa le jirama natonga azy tahaka an'io de tena averiko any hoe nampisosona le firenena sy ny fanjakana mihitsy ange misy raha ao anatiny ao zay mbatenaina amin'le directeur général vaovao koa zay mba tenaina amin'io zay fampatsahivana moa ny ilazana ny hoe olana sosialy no azo lazaina fa élément déclencheur ao izy ny teny vahiny ihany ty zavatra amin'izao fotoan'izao ty nanomboka tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra dia nitody sivy ambin'ny folo dimy amby roapolo ny volana septambra raha ohatra ka hoe tsy ahin'ireo datina namarika an'izao rehetrarehetra izao dia anisan'io any momba ny olan'ny jiro sy ny rano dia zay ny mba hitondrantsika kely an'iny fanamariana iny fa mety mbola iverena ny piantso ihany moa ny amin'izay Constant Ravelson fa ohatran'ny hoe nanaitra nefa tao tsy mahagaga dia lasa ihany zany hoe dia iverina amin'ny fanao mihitsy ve zany sa manao dita kely maninona ozy izy le fitenenena hoe inona ary ty mitranga ety amboda ty ao amboda zany dia misy resaka be dia mikatotrano tsy azo idirana anofo dia tena hoe misy resaka hoe tena fifikirana mihitsy hoe zany raha aldita ozy izy le fiteny tanora taloha amin'ty resaka hoe tombontso ve le izy seza ve le izy voninahitra ve le izy inona daholo zany rehetrarehetra zany mba anaovantsika navoika mba le izy sa atsojay sy famolahana ara-politika satria ny olona maty hitondra ny hevitra ianao sy mety hitondra fomba fijery ihany koa satria ny andro zao ny olona rytoko raha fahalamanana raha ny hafanganana fandraisana fepetra ohatra na nadosoana tsy mandiso fa nadoso izy le ohatra hoe ny filohany antenimerandolona sy le mpikambana anankiray tao aingana dia aingana mihitsy ny fanapa-kevitra tena mboda fa misy an'reto anakidimy zay nakana ny hevitry tany Tsimbazasa zany efa hoe ny voromaika teo anivon'ny antenimera zany nanao reto tompoko dia misy olona dimy tsy voamarina mihitsy ny tsy fahatongavana dritry ny fotoam-pivoriana ka dia araka ny fipetraky ny lalàna moa zany dia alefa ty aminareo dia atria amin'izao l izy tsy nana dia efa naoraka ina ary tamin'ny herinandro lasagna amin'izay ny amin'ny hoe dia vitany amin'ireny dia mbola tsy zay indray loha zany mitranga dia mbola misy resaka tanisa ve zany tanisany manina ve le izy sa ahoana zany daholo zany na ny olona gagagaga hoe zay ve ny mety eo ambadiky ity resaka hoe rehefa tsy anao nareo dia aloha ataonay atsika mba tsara ho fantatra zao de atsika moa tsy manana vaovao tena maropototra azo fototra amin'le izy mba tsara ho fantatra ihany hoe iza ny manao inona ao amin'io amboda io satria ohatra ny tonisy vitsivitsy sa maromaro zany ny tafavory ihany naneo hevitra momba ny filohany kanefa ny resaky herinandro ohatra misy zavatra mipotra makatsy hoe manenjika ilay androm-panjakana hoe misy rony misy zavatra avao fanapa-kevitra hoe ndraisina tsy niraisina dia io ndray misy anankiray hoe nanongana tsy nanongana dia asa inona indray ny raha-pitso fa zay le manahirana manaratsy endrika ny fitondram-panjakana ihany koa moa reny amin'ny lafiny anankiray asa rehefa ndresana hoe le any atolo iary zao dia tena hoe mahafahalalana inona marina le zavatra mitranga inona n'olo PDS nametraka PDS dia avy eo tsy izy indray minisitra nzay tsy nanasoniany zany dia manahirana be ka manomboka misy toejavatra itsika zany tsara misy ave
teny avy eto amintsika ety any le tsinjody nininna miseho moa manomboko zao a de aiza ho aiza makaiza amin'le fanovana amin'le fanavozana ny repoblika io zavatra io na niatsy amin'ny ACC na niany Tuléar na mahavarina tokoa na ny ina ty mbola misy hafa koa mbola misy za angamba ny ratsy maso fa ohatran'ny misy fanalana moa zany fanafoanana ny fanendrena kolonely anankiray a faritra tsy matsinana ohatran'ny to betsaka mihitsy ny directeur régionaux abrogé ozy ny fiteny mila mahita mazava ihany tsika ka de eto manararoatra satria ngamba fotoanany zao mba samy nandeha nyeritreritra am'izay saim-patany daholo na ny vahoaka tsotra te anova sy te anarina ny firenena na ry veryrembisany samy manomtonina hoe fanovana zao mba manatena sy mendrandra ny ary amin'ny perere mari amin'ny filakevitra ambony amin'ny fanavozana ny repoblika re tompoko mba meo sombotsombony kely sopapakely hoe ahoana tsara moa zany le hoe fanavozana ny repoblika satria mba tsy paraparaka mekavanana ny adevitra amin'ity fikaonantom-pirenena ity mba manatena mihitsy mba hisy tsinjody kely avy any resaka an'izay fikaonantom-pirenena zay no Constant Revelson satria nisy zany le fionana le hoe comité de pilotage an'io concertation nationale io zay nitanterahana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha dia nitarika an'izany moa zany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika de isany nandray anjara atao anatin'izany ny minisy-mpanjakana zay misana an'io anao an'le refondation io zany de hoe ihany koa ny ministre ny atitany ny secrétaire général eo anivon'ny ministèren'ny toe-karena sy ny vola ny avy amin'ny FFKM reo zany izy raha ohatra ka atao amin'ny ankapobeny miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky aminy zay voakasika zay zany nisy ny fivoriana azo lazay ny fivoriana voalohany io zany mikasika an'izay resaka hoe amin'io fikaonantom-pirenena io satria teo moa zany somary mandeha iza manao inona de ahoana mifandehany de hoe anjaranay madiodio fa ty reto hoanina fotsiny sy betsaka ny resaka mandeha fa filasana sy le fivoriana io moa zany tena resahana tao fa ny amin'ny antonantony tena hoe ahoana mety efa voasorotsorotra ve hoe reto le tsy mbola misy resaka miporitsaka aloha hatreto fa mba miezaka mitadiny vaovao ihany tsika ao anatin'le izy hoe akoatran'izay le ataontsika hoe formation ihany zay inona daholo ny zavatra mety efa mba mivoaboaka atao anatin'le izy mifameno ao anatin'le izy satria tsika zao fa nisy fotoana andresantsika tany amin'ny ataontsika hoe herinandro teo le amin'le hoe mba efa manomboka hitondratondra raha ohatra ka misy ny atao hoe loha hevitra ao anatin'le izy fa mbola tsy ho ampelantanana aloha zany mbola tsy ho ampelantanana zany fa tsy ataontsika hoe tena andalo fotsiny zany fa rehefa mba hananatsika zany de zany hoe ngeza-ndresana aloha mikasika an'izy io zany le hoe fanovana lalam-panorenana de izay fifidianana ihany koa moa etran-danina ka mila arofanina ihany tsika de n'izao hoe fanovana lalam-panorenana ndraindray io mety horaisina hoe io ary lalam-panorenana de mba hovay arak'izay de zay foana natonga lalam-panorenantsika nataon'zay mpitondra tafakatra teo mizaitra manendrika azy nataony amin'ny zay namety azy fotsiny zao fa amin'ity ndra mandeha ty tena tokony ho fantatritsika hoe inona le hofoanana fongorona mihitsy raha misy zany ao anaty lalam-panorenana satria zao no hita zao hoe ny lalam-panorenana teo natonga atsika afaka nampandadiziny olo loatran'io satria ny olona zao miresaka lalam-panorenana de mbola metraka fanty toiletage-ny ve le atao ohatra hoe le article 54 ve ny 45 ve ny 46 ve sa hoe tena hoe afa mihitsy no mengy any ny sasany ametrahan'ny olana de hoe présidentiel fort ve ina moa ty parlementaire semi parlementaire ve tondra leva mpandroka sarety ahoana ny adevitra am'izany zay mihitsy fa inona le tena fahotana mahafaty tena hotafady na mpitrotrosona atsika ohatran'io de aiza ho aiza ao anaty lalam-panorenana zay mila ovaina mila amboarina
ary inona ny tena arofanina apetrakitsika hoe mba tsy hiverina sy tsy hipoditsono zany mandrakizay eto amin'ny firenentsika de zay vao mivoaka lalam-panorenana fa tsy hoe lalam-panorenana de artikla reto ny momba nyty ny momba ny re mieritreritra raha leva-pandroaka sarety amako na mieritreritra ny izy ty mieritreritra ny raha somary miverina kely amin'ilay any Tuliara lay hoe resaka PDS zavatra hafa mihitsy zany lay hoe nanendrenan'ilay Andriamatoa Serge Vital président de gestion collégiale provisoire de hoe fomba ohatrany hoe zavatra exceptionnel hoe zany izy satria ny zava-misy aloha any amin'ny commune urbaine Tuliara dia tsy raha toerana mandritra ny fotoana efa lava ny fahenimbolana satria volana tsy fahasalamana aloha tamin'ny atomboany de tonga tao anatin'izay ny fampangaran'izay de naray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsatra izy zany ary anendrena tokony anendrena n'ilay délégation spéciale ao fanasokajena le fanapahan-kevitra zany hoe prise de responsabilité administrative exceptionnelle fa zavatra fa nefa misy lefitry ny be ny tanàna ao atoerana de zay zany le izy hoe inona ny tena motivé an'izany ataontsika hoe raha misy nomination hafa zany hoe misy titre exceptionnel zany toka raha fahalamarana fa misy anety hoe misy intérim gestion collégiale mety any amin'ny ministre moa zany tokony anazava an'izany sy reo ataontsika hoe pahay momba ny administration publique fa na zany na tsy zany reny zany mba heverina fa tsy anamaloko an'le miresaka hoe refondation de la république satria eno ihany koa nge misy an'le famerenana olona amina toerana olona efa tompon'andraikitra teo aloha tao anatin'le fitonana teo aloha de naverina miandraikitra asa amin'izao fotoana zao anisan'izany eto Antananarivo renivohitra ao anatin'le fitantanana boriboritany reny misy an'izany de zay zany l'izy hoe ohatra mahatsara le zavatra fiteninga taberan'ireo manatsoa efa misy hoe niboininy ty tsy misy maritra rera boinina tsisy maritra rera de mety ho zany ko ao anatin'le refondation ny andrasan'ny olona ao anatin'le izy hoe tena mba zavatra azo itokina tsara mba tsy hiverimberena an'le crise araka le fandraisan'ny Constant Ravelson inona ny hotafady tsy tokony hiverivery mbola tsaroko ihany ny hotafady le nalaza tamin'ny andron'ny teteza efa tam'izany le nga iny nge nefa nanao zay ataony efa voaresaka zany mikasika ny hotafady iny fa iny zany tsy maintsy hoe izao zany efa raha famerimberitsika atrano moa zany hoe tokony fatohan'ny ady hevitra rehetra dia manodidina sy io resaka ny concertation io zany concertation na de misy any eny atsefatsefa eny fa miresaka momba ny amin'ny fifidianana firotsako fidiana asa izy reny ve araka le fiteniny vahiny hoe manao balançon de vely sa efa endrikendriky ny fanomanana ny sain'ny olona hoe fombafomba ihany ty zavatra ho atao ty fa efa misy lasitra mipetraka any ambadimbadika any zany le tsy maintsy resahana zany miakina amin'ireo zavatra mitranga izay zany le izy amin'ny akapobeny asa Constant Ravelson raha ohatra mbola te anisy fanamarina mikasika an'le satria araka le nambara teo hoe misy efa any anatin'izay hoe tsy mifantoka amin'izany reo fondation sy ninininy zany fa de fa ny fifidianana ny azy ny omaniny rariny loatra aloha izy ho an'ny atoko politika fa no an'ny hafa zany mety mieritreritra hoe fa izy hoe zany efa misy zavatra vita any fa ohatra fombafomba fotsiny le atao fa tohatra ny efa manao dingy andava be nareo zany mba hoana aloha tsy le sondage momba ny atoko politika tohatra tsy tena amin'ny resaka atoko politika eo mako matoa misimisy lanjany a reto le hoe ina ty lamody vaovao eto amintsika moa influenceur GNZ sy ny sisa misy défaillance zany hoe tsy mahefa ny tokony nataony ny atoko politika matoa ny betsaka ny candidat ary betsaka ny lany indépendant tamin'ny teo za tsy milaza hoe tsara renina ratsy fa de misy lesoka ny atoko politika zay ny mahatonga an'iny tsy vitany hoe betsaka ny candidat fa betsaka ny lany ka amin'ny tindray mandeha ty nanangotson'iny atoko politika reo ihany le mivorivory de za lohatra ny mba mahasoa ihany le nytenen'ny HVM miarabany HVM mihitsy zay tsy nanao sonio izy zay tsy nanao sonio izy fa satria
hevitra tsy fantatry ny hevitra ray ao anatin'ny firy ao amin'ny hofofoka eo nandoam-pirenena fa de hevitra iny aloha de marina tokoa fa hevitra fa za eto mba miteny hoe raha ny asa ka tena ny asa ny ataoko politika de ny mpiambana ao aminy hitondra an'ireny heviny reny any Paris eraky Madagasikara any any anaty fikonan-doam-pirenena ary de hipoitra ny heviny fa ity zany ohatran'ny karazana fitediavana hoe zahay a fikonan-dohany manatsaina manokana ka de ny anay ty no raiso miavaka amin'ny mpiray firenena rehetra zay ny amba tena anina kely anankiray ary eo no misy anjaran'ny FFKM amin'ny fahitako azy a farafaratsiny ilay mamefya mba tsy ho kabarina antoko no ibahana any anatin'ny fikonan-doam-pirenena ary ibahana any anatin'ny tatitra ary de lazaina hoe ty le fiamboka le fampanjakazakana atoko miala mafy a misy teny zao hoe ny atoko de natao andray fahefana de natao andray asa zay angamba fa za zao miteny zao anisan'ny nanangana antoko ary mbola mieritreritra hoe ilaina ny antoko fa raha atoko isalovana sy isoloko feom-bahoaka oka aloha amin'ity fa teto amin'ny firenetsika hatramin'ny première république fampanjakazakana atoko PSD deuxième république fampanjakazakana atoko arema de troisième république moa aloha tsy tononona ntsony quatrième république tenina efa avy de fampanjakazakana fitondran'Andriamanjaka mihitsy ary de sakoroka foana ny toyen'izay ka le atoko koa tokony mba misy refondation fanavozana républicaine isaky ny atoko sy ny fomba fiasany ike iny moa le isan'andrasana ao anatin'le ataontsika hoe miaradio ao anatin'ilay hoe loi sur les partis de any anatin'izay manko de asa miandry daholo zany